Tsara ny mideran'i Jehova sy ny ankalaza ny anaranao ry avo indrindro, ary anambara ny famindramponao noho ny maraina sy ny fahamarinanao noho ny alina. Aokotsika ivavaka. Tombolemanitra rainay eo. Akasitrahana efendono no ny fahavelomanay tratra ity sabata manokana ity. Matoky izay fa manatrika amin'ny fahafenoana izao fotoana izao ianao. Ary mamangy anay tsiraray avy izay manaraka izao fandahana izao ihany koa. Mitinena aminay tsiraray avy ka sio ny fonay mandritra izao fotoana izao. Anaran'i Jesosy. Amen. Faly manolotra ny arahaba omba ampirarintsoa ho anao manaraka izao fotoam-pivavahana izao. Ny fahasoavan'ny tompony ho aminao sy ny ankohonanao. Zao dia tonga ao amin'ny vankiteny manasanao mba handray ny baiboly ka izery ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny Pitsara toko 5 ny andininy 720. Pitsara toko 5 ny andininy 720. Rehefa hita ny teny dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Hozony merosa ho ilay anjelin'i Jehova. Hozony dia hozony ny mponinao satria tsy mba tonga hanampy an'i Jehova izy. Eny, tsy nanampy an'i Jehova hamely ny mahery. Hita iny ny teny ka asoantsika.
amen. Sao dia araka ivavaka isika. Ivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay sara indrindra tompo sy masina any an-danitra, misaotra noho ny fahasoavana sy ny famondrapo izay arotsaka sy tapaka aminay sanandro ka nahatratra soamantsara n'izao sabata izao. Misaotra ny tahianao an'izao mpanomponao miaino sy manatrika izao fanompoam-pivavahana izao any amin'ny toerana izay ahafahany mandray miaino izao fanompoam-pivavahana izao. Ny angatanay aminao tompo dia hamelanao ny eloka izay efitra mampisaraka anay aminao. Ao korako fanao amin'ny rahasoanao mba hadio ho afakely ka ho afa-potana ary atafiny akanjo-pahamarinanao. Toda mafaka manokana n'izao teninao izao mba hitondra fitahena, hitondra fahasoavana, hitondra famonjena any amin'ny toerana rehetra izay ahafahany mpanomponao miaino an'izao fotoana izao. Koa matoky izay tompo malala eo fa hanome ny soa sy ny sary ianao mandritra nyity tontolo andro ity ka handraisa ny fitahena sy fahamasinana avy aminao. Raha sanatria ka marary na manana olana ianao ny hiditra an-tsehatra tompo malala eo ka hanasitrana sy hanome hery faofao indray. Dia tonono ny amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka. Zao sika dia tonga eo amin'ny fanompoam-pivavahana ho amin'ny fanatitra sy ny ampavolony. Hoy Andriamanitra amintsika hoe aza manahy ianareo ka manao hoe inona no sotroinay, inona no tafianay. Ary izany rehetra izany dia ka tsy gentilisa fantatra. Fa fantatry indrainareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Isika tokoa dia be fanahiana, be ahiahy. Inona no sotroinay, inona no hoaninay, inona no tafianay. Kanefa Andriamanitra dia manana drafitra lehibe ho antsika, ho ahy, ho anao. Noho izany dia aza manaina inona na inona sika fa izy efa manana zavatra homenantsika efa voaomany hatry ny ela. Ankehitriny ary dia izao no antso homenantsika. Omentsika an'Andriamanitra izay efa nomeny antsika ary averintsika ampitiavana sy ampifaliana tokoa. Dia aokary amin'ity maraina ity fanatitra izay omenao dia ataonao ampifaliana tokoa. Vavaka isika. Andriamanitra misaotra ny amin'ny fanambinana sy fitahiana izay nataonao taminay tsirairay avy. Koa indro ankehitriny mamerina izany ampafolo sy fanatitra izany ho anao izahay. Raisy tompo ho antra manompofina amin'ny seza fiandriananao izany ary avita be eo amin'ny asanao. Izany no vavaka irinay sangatany amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra raha eo. Amen.
miarahaba ny ankizy ilay zava-tsoa tao an-tokotany izany no lohaten'ny tantara ho an'ny ankizy androany. Ilay zava-tsoa tao an-tokotany. Fahiny mbola zaza zahay dia rakotra hazo sy voankazo ny tanànanay. Kininina, roatra, ravimboafotsy, taretra, longoza, pibasy, paiso, goavy, alaala. Fa ny goavy ny tena niavaka. Efa nihinana goavy ianao a? Feno goavy tao an-tokotaninay. Misy goavy ao andrefatrano, misy goavy ao avaratra, misy goavy ao atsimo. Fa misy fototra goavy anankiroa tena niavaka tao Atsinanatrano. Ny anankiray goavy mena, dia ny anankiray goavy fotsy. Fa tena vokatra ireo rehefa tonga ny fotoanany, ary tena tsara na ny endriny na ny tsirony. Na izany aza tsy dia nasianay vidiny loatra ny goavy satria maniriniry eny fotsiny. Tsy mba isany hoe natao desera tsindrin-tsakafo hoe miakatra eny ambony latabatra ny goavy, fa dia hoanina eny fotsiny isak'izay mahatsiaro. Ary eo an-tokotaninay eo ihany tsy no tratra masaka ny goavy, fa ny sasany dia lanin'ny ankizy manta. Indray andro ary nifampitoana andeha haka goavy eny Ilafy ny ankizy tao an-tanàna. Daholo ny haka goavy eny fa be goavy be eny sady masaka be no alaina fotsiny. Dia nieritreritra zany hoe goavy manahoana loatra re zany an'izany. Satria mantsy fantatr'ireo ankizy ireo fa ao aminay feno goavy ary afaka maka goavy ao zareo. Fa nankalaza loatra zareo ka dia iny koa zahay fa nandeha nanaraka tany. Ho an'ny ankizy 7 na 8 taona teo eo taonanay tamin'izany, 12 taona angamba ny zokiny indrindra, dia lavitra ihany ny lalana sady mangingina mampatahotra, mbola tsy dia nisy tanàna loatra. Midina any Antsahany dia miampita tanimbary dia miakatra vohitra kely izay dia manavatsava tany-pasana, dia manavatsava alaala, dia midina indray dia miampita tanimbary indray dia misy fiakarana mideza izay
dia mipohitra ao amin'ilay arabe ambaniny rovany Ilafy dia mandrosondroso any Manahy any. Dia eo amin'ny sisin-dalana somary ambany lalana misy alaalana goavy. Afalinana eny an'ireto namako vao tonga teny. Ny rangorango ny tango an'ireto goavy efa ambonambony nalainy omalina iny. Misy masaka vitsivitsy dia misy mbola somasoma ravo ary misy mbola le maitso fa efa mba mena fotsiny ny ao anatiny. Faly anie zareo zany. Kanefa za moa zany dia nianahana teo amoron-dalana teo fotsiny niandry endry zareo. Ary tonga tao an-tsaiko fa ilay goavy masaka tsy dia nasiana hividiny loatra ao an-tokotany dia tena manan-danja sy tadiaviny hafa ary andehanany any lavitra any. Matetika koa ianao mitady zava-tsoa any lavitra na any atoeran-kafa kanefa ilay izy efa eo am-pelatananao kanefa tsy nasianao vidiny loatra tahaka an'ireo goavy tao tokotaninay. Ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia milaza amintsika ao amin'ny Tesalonianina 1:5-7:20. Ndeny sokafy ny baibolinao dia hovakitsika ao amin'ny Tesalonianina 1:5-7:20. Toy izao ny vakiny manao hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Andeha ary hianaro ny hisaotra sy hankasitraka izay rehetra nananao. Isaora dada sy neny, ankasitrao ny trano fonenanao, ankasitrao ny fitafiana izay anananao, ankasitrao ny sakafo izay hohaninao, ankasitrao ny zavatra rehetra. Tsarovy fa ny zavatra izay toa azonao maimaim-poana nefa toa tsy rarahinao iny dia misy olona izay miezaka sy miasa mafy vao mahazo azy na dia ny ampahany fotsiny aza. Ary tsarovy fa izao omen'Andriamanitra anao maimaim-poana koa ny aina sy ny famonjena. Hivavaka sika. Rainay izay any an-danitro, misaotra noho ny fahasoavanao. Efa nomenao anay tokoa ny zavatra rehetra ilainay na dia tsy tsapanay azy izany indraindray. Eny, nomenao anay koa ny aina sy ny famonjenanay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay. Ampio zahay Tompo hahay hankasitraka amin'ny zavatra rehetra. Amen. Ny teninao rehetra litompo ty anay no tsy mba manampetra rato mandrakizay olevona vokoa izao rehetra izao tokoa zao teninao izao. Ampifaliana no iarana aminao anatin'izao fampiompivavahana masina izao amin'ity sabata manokana ity. Manana hafatra lehibe miantefa amiko sy aminao Andriamanitra androany. Ka andeha ometsika lohateny anankiray izao toriteny ifamparezina izao dia ny hoe raha oviana ny fahanginanao no mivadika ozona. Raha oviana ny fahanginanao no mivadika ozona. Tsy mampatahotra anao akory ny toriteny fa kosa mitarika anao mba noritena tanteraka ho an'i Jesosy. Mialoha izany nefa sitrako indrindra raha hiaraka hivavaka isika. Tompo Andriamanitra rainay io, misoronao izay no ny fahafahanay mbola miaraka mandre ny feonao amin'ity fotoana manokana ity. Tompo, mitenena aminay tsy raray avy
ka sio ny fonay mba hitondra hery lehibe ary hiteraka fanovam-piainana ho anay tsiraray avy ity fotoana manokana irahana aminao ity amin'anaran'i Jesosy amen. Hifantoka amin'ny tantara anankiray isika izay voarakitra an-tsoratra ao amin'ny mpitsara ao amin'ny bokin'ny mpitsara toko 4 sy ny toko 5. Tantara anankiray izay mampivarahontsana io tantara io. Raha somary hotsaivina kely raha hofitinina aminao ny toe-javatra aseho dia iverina kely any amin'ny tantara n'ireto zanak'Israely ireto isika. Ny zanak'Israely moa dia mponina anankiray izay maneho mandrakariva ny toe-piainantsika taranaka ankehitriny. Ny fiapiainan'ny zanak'Israely fahizay dia azontsika hanatsoahana lesona amin'izao vanim-potoana izao entina iaina amin'ny ho avy. Araka ny hitantsika ao mpitsara toko 4. Rehefa maty ny mpitsara antsoina hoe Elioda dia ny totongana indray Eoda azafady ny mpitsara Eoda ny totongana indray ny toe-panahy reto zanak'Israely reto niverina tamin'ny fanompoan-tsampy indro fa nanadino ilay Andriamanitra namorona azy ary ny nampalahelo aza dia tsy nahitana taratra firehana ara-panahy intsony teo amin'ny reto zanak'Israely reto. Nampalahelo ny toe-javatra azy izy io satria ny totongana hatrany hatrany tamin'ny lafindrehetra izany mponina tao Israely izany. Ny zavatra mahafinaritra nefa dia izao, nisy andian'olombitsy ihany mbola nahatsiaro hoe azo atao kay ny mitaraina amin'i Jehova, azo atao ny miverina indray ampibebahana eo amin'Andriamanitra ka manatona indray an'Andriamanitra. Indro fantarina tamin'i Jehova izy ireo ary no henon'Andriamanitra araka ny voalaza ao mpitsara toko 4. Fiteniko aminao ihany tantara mba tonga anao ahazo sary an-tsaina tsara ny toe-javatra aseho. Rehefa nitalao tamin'Andriamanitra ireto zanak'Israely reto, ovaly ny antsoantso izay nataon'izy ireo dia nanangana vehivavy anankiray antsoina hoe Debora Andriamanitra. I Debora dia nisolany Eoda ilay mpitsara efa mateo iaho. Ka Debora indray no sady mpamina ny vavy teo amin'ny firenena Israely no ihany koa mpitsara izay tahaka ny solon-dreny mihitsy raha ny toerana misy azy teo amin'izany firenena Israelita izany. Mahafinaritra teo izao. Tamin'ny alalan'ny Debora dia nitondra fandresena lehibe ho an'ireto taranak'Israelita reto Andriamanitra. Ary ankoatran'ny Debora dia nisy vehivavy anankiray ihany koa varakitra tao an-tantara, Jaela no anarany, nampiasain'Andriamanitra ho fitaovana mahomby hamerenana indray ny voninahitra izany antsoina hoe Andriamanitra ny Israely izany teo amin'izany firenena izany. Ny toy ny tantara dia ity. Nandeha efa antso manokana ho an'ny baraka Andriamanitra. Baraka dia tsisy akory fa mpitarika an'ireto zanak'Israely reto, lehilahy baraka. Tamin'ny alalan'ny baraka dia nandefa antso Debora ho an'ny baraka hoe manangona olona sahaboraialina. Ireo lehilahy ireo dia andeha hanafika ny Israely fa amin'ny fotoana voatondro tahaka izao dia tolotr'Andriamanitra ampelantanantsika ny fahavalo. Ny fahavalo nangeja azy ireo sy nampahory azy ireo tamin'izany vanim-potoana izany dia tsisy akory fa Jabina ilay mpanjaka teo manodidina teo ary nisy commandant ny miaramila izay tena nampitondra faisana tokoa dia tsisy akory fa i Sisera izany. Ny mahafinaritra dia ity. Ny bokin'ny mpitsara na dia maneho ady sy tolona ara-miaramila azy dia ny ao ambadiky ny tantara dia hanatsoahantsika lesona fa misy tolona ara-panahy, misy ady ara-panahy izay tsy maintsy andraisitsika fanapa-kevitra na ho mpiara-miombonantoka amin'Andriamanitra isika na hiaraka hitolo amin'Andriamanitra isika na tsia. Maneho ny bokin'ny mpitsara fa ao anatin'ny ady dia misy ihany koa fitsapahana ny finoana sy fandrefesana ny fitokisanao amin'Andriamanitra. Ny mahafinaritra dia izao. Rehefa mamaky tsika ny bokin'ny mpitsara toko 10 dia mandrakariva mizara 3 ny olona izay mitolona miaraka amin'Andriamanitra. Mizara 3 iaho. Ka eto zany dia ho jerevantsika ireo olona finoana manana finiavana iandany amin'Andriamanitra, manokana ny fiainany mba hanao lahara-pahamehana izany fiarahana amin'Andriamanitra izany. Andeha vakintsika ny mpitsara toko 10, efa mitsambikana ny mpitsara toko 10 sahady isika. Misy soramandry eo milaza ny hoe ny firanana nataon'ny Debora no nandresena an'i Sisera.
Itsika amin'izany zany fa nandresina zanak'Israely tamin'ny alalan'i Debora. Ka tao anatin'ny hira, tao anatin'ity oby nanakoako izay nitanterahany Debora sy namany ity, ao no ampitatsika ny lesona ho azy ho anao amin'ity androany ity. Olona telo iaho teo, sokajy telo no miseho ao anatin'izany tontolo ara-panazana. Ny karazany voalohany dia hitantsika ao amin'ny pitsara toko 5 nomboko amin'ny 5. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avokoa ny teny rehetra izay ho ambara eto. Ny tendrombohitra ny epo teo anatrehan'i Jehova, eny na dia iry sy na iry aza teo anatrehan'i Jehova Andriamanitry n'Israely. Tamin'ny andron'ny Samgara zanaky Anata sy tamin'ny andron'ny Jaela dia nodiavina ny lalambe, fa ny sakelidalina mivily na lian'ny mpandeha. Ao anatin'ny tonkira zany zao zany rehetrarehetra zany. Fa toy izatsika eto ambany eto le izy, anditsy ambikiny eo amin'ny 720 isika. Ny avy any Efraima izay miorina amin'ny Amalek dia nombanao teo amin'ny firenenao ry Benjamina. Avy tany Makira no nidinan'ny mpanao lalana, ary avy tamin'ny Zebolona ireo mitana ny tenin'ny mpife. Ary ny andrinan'ny Isakara niaraka tamin'ny Debora dia Isakara sy Baraka koa. Hatreo aloha. Hitantsika amin'izany fa rehefa nandefa antso Debora tamin'ny alalan'ny Baraka hoe andao hiady momba antsika Jehova. Andao iseho manoloana ny fahavalo mba hibata fandresena. Zara telo ny olona. Tao ny tonga dia nanaiky avy hatrany andao azy. Na dia efa nandritra ny 20 taona angarangidina aza niaina tao anatin'ny fangiry firiana, ohatrany tsy nahitana fanantenana intsony no andresena reto fahavalo reto. Na dia tsy nisy fanantenana intsony ary ny hoe ny olona afaka anreto Israelita reto, dia mbola nisy andian'olona nanam-pinoana ary natoko ny Andriamanina fa mbola merina milondray izany fiandrianana izany Andriamanitra eo anivon'ny taranaka Israelita. Araka ny vakiteny vakitsika teo dia misy ny taranaka Efraima, misy ny taranaka Benjamina, ao ihany koa ireo andrin-data ao Isakara, ry Zebolona ary Naftaly. Tsy nanao ny ainy ho zavatra loatra fa nahafoiny momba azy manontolo mba handray atahana izany ady miaraka amin'Andriamanitra izany. Ireo olona ireo dia nanao fiveriny ainy mihitsy mba hahatonga ny voninahitry'Andriamanitra hiverina amin'ny indray. Indrisy nefa fa nisy ihany koa ireo andian'olona ny salasala. Reto andian'olona ny salasala reto dia hitantsika amin'ny 512. 512 dia ho vakinany amin'ny anaran'i Jesosy. Nahoana ianao no nitoetra teo ny elanelan'ny vala, ienonao ny feo atsodina any amin'ny ondry, lehibe ny fieverana ampo teny amin'ny sakelidranony Robena. Arak'izany teny zany dia ny taranaka Robena. Ny taranaka Robena dia amin'ny dika teny fototra anazy dia variana tao anaty discussion, variana tao anatin'ny fifandroitan-kevitra. Ny salasala teny ampandehanana tany hoe tsika ve mbola haresy ireto fahavalo reto, tsika ve hanana hery eto nanoherina ireto fahavalo reto, dia indro fa tsy mba ny bata fandresena niaraka tamin'ireo taranaka ny feno fahasahiana teo aloha araka ny tonona teo ny taranaka Robena. Ny mampalahelo toy izao, na ny taranaka Robena, na ny taranaky Galady, na ny taranaka Dana, Iasera, rehetrarehetrareo araka ny vakiteny vakitsika eo ambany eo, fa fitianiko ny tantara, dia nipetraka somary manandrify ny morontsiraka tany amin'ny avaratry Israelita tany. Ny nampalahelo ity, na dia nandefa antso mitalakotrokotroka azy Andriamanitra anairana an'izy ireo hoe andao hiady anohatra an'ireto fahavalo reto, dia variana tao anatin'ny afirany manokana izy ireo, variana tao anatin'ny fahameloma-tena, variana tao anatin'ny fitadiavam-bola, ary tsy nafoy fotoana mba nitonan'Andriamanitra tamin'ny alalan'izany ady izany. Ny zavatra mampalahelo ity, ireo andian'olona ireo dia nomen'Andriamanitra tsiny eo amin'ny ambany eo. Mavesabesatra ny fanamelohana nomen'Andriamanitra azy. Fa ny karazan'olona fahatelo dia ireo andian'olona tsy niraika mihitsy. Ireo andian'olona tsy niraharaha akory izany antso avy amin'Andriamanitra izany mba hiara-iasa amin'Andriamanitra. Zay no nahafahantsika nisafidy manokana ny vakiteny fototry ny toriteny tamin'ity androany ity ao amin'ny pitsara toko 5:720.
Tsara toko 5:17 ao anaty tonkirany misy ny avatra izay mampitandrina antsika ihany koa. Tsara toko 5:17 vakiko aminaran'i Jesosy hoe ozony merozana hoy ilay anjelin'i Jehova. Ozony te ozony ny mponinao satria tsy mba tonga anampy an Jehova izy. Eny, tsy nanampy an Jehova amely ny mahery. Ozony. Miverina intelo ny fanozonana araka ny teny nivakitsika teo. Ny rehetra ny fahatezerin'Andriamanitra ho an'ireto tanàna, ho an'ireo mponina tato amin'ny tanàna antsoina hoe meroza ireto. Ndrefidrefitra ny ozony ary ara-tantara dia tsy hita itsika intsony eo amin'ny ara-jeografika izany toerana antsoina hoe meroza izany. Indray mandeha monja no niverina anaty baiboly ny anarana meroza. Tsy hita teo amin'ny tantara intsony. Fa inona kay zavatra an'izio? Ho an'ny mponina tao meroza tsy mba nomeloan'Andriamanitra tamin'ny resaka ara-panahy. Izany hoe tsy manana heloka ara-pitondran-teny. Toa tsy hita ho maninona loatra, tsy mamono olona, tsy mikomy, tsy maninona. Fa toa olona ara-dalàna tsara. Fa indrisy fa ireo olona ireo nefa tsy mba nandraraha akory ny momba an'Andriamanitra. Tsy nanokana fotoana, tsy nanokana vola, tsy nanokana hery ho amin'izany hoe hibata fandraisana miaraka amin'Andriamanitra. Amerina miloniny indray ilay fanekena amin'Andriamanitra sy amin'ireo mponina Israelita reto. Rehefa malala, lesona lehibe no mampitainy izany tantara izany amintsika amin'izao taranaka aty aoriana izao. Lesona lehibe hoy aho satria mandrakariva dia tahaka ireo karazan'olona telo ireo ihany koa misy eo anivon'ny fiangonana manerina izao tontolo izao. Misy ihany ireo andian'olombitsy izay mahasa mijoro amin'ny fahamarinana, mafohy tenany, mahavita manao fiveriny ain'ny tenany ho an'ny asan'Andriamanitra. Fa misy kosa ireo andian'olona izay misalasala. Ary tena loza ampitaina amintsika amin'ity androany ity. Dia maro ireo kristianina tahaka an'ireo mponina tany meroza fa izay. Mahafantatrao ve moa inona dikan'ny anaran'ilay tanàna hoe meroza? Ny meroza dia avy amin'ny teny hebreo hoe mairoz. Le mairoz zany dia refuge na karazana toeram-pialofana. Tena confort tsara na ihany koa toerana milamina, mirindra tsara, ohatran'ny toerana mahafinaritra. Aika izany reto mponina tao ameroza reto dia tsy teo voahelingelina intsony fa hoe aleo zay iaina amin'ny kahalalahana. Tsy ho vitanareo ihany ve mombamomba andreo hoe aleo nareo ny andraikitra an'izany rehetrarehetra izany. Ry havana malala, misy karazana kristianina izay tsy teo elingelena, mangina fotsiny, tsy mihevitra n'Andriamanitra, tsy manameloka ny ara-panahinao Andriamanitra amin'ity androany ity. Ohatrany tsy misy olana raha fijerinao ety ivelany. Fa ny tena olana dia ianao mangina kanefa fotoana indrindra izao tokony itenenantsika. Ny tena olana dia ianao mipetraka fotsiny, ianao misomanka ao anatin'ny confortnao kanefa ny anson'Andriamanitra dia mety efa amintsika. Fotoana izao mba hampijorona indray ny fahamarinana izay efa nirodana hatrinela ry havana malala. Fotoana izao izay raha sanatria mangina isika dia mety anonona izany ozona izany koa Andriamanitra ho azo ho anao sanatria izany. Ny tenin'Andriamanitra dia efa mampafantatra ao amin'ny Filipianina 2:20. Filipianina 2:20. Izao no fanambarana ao Filipianina 2:20. Hoy ny apôstôly Paoly mantsy an'ireto mponina tao a Filipy reto. Dia ho vakitsika miaraka izany. Anaran'i Jesosy. Filipianina 2:20. Fa izy rehetra dia samy mitady ny azy avy, fa tsy ny an'i Jesosy Kristy. Tsy voandroana, fa efa hatramin'izay no misy ireo andiana kristianina izay tsy manoatra amin'ny maha-kristianina azy fa mijoro amin'ny maha-kristianina azy kanefa koa etsy andaniny dia tsy mahafoy ny aferany fa mitady ny azy mandrakariva. Ry havako, tandremo fa ny fahanginanao, ny tsy firehanao, ny fipetrapetrahanao dia mety hiteraka ozona ihany koa. Ny tenin'Andriamanitra dia mampitandrina antsika ao amin'ny Jeremia 7:7 ary izany no tenin'Andriamanitra ho vakitsika fariny ety ampamaranana izao tenin'Andriamanitra ifampizarana amin'ity androandroany ity izao. Jeremia 7:7 ny 10. Vakiko aminaran'i Jesosy.
ho vaozona ne izay manao tsirambona foana ny asa sain'i Jehova atao. Eno vaozona ne izay miazona ny sabany tsy andatsatra. To hafahafa ihany zany ten'Andriamanitra izany. Fa ny tontolo-kevitra nisy tamin'izany na dia tsy mitovy amin'ny anantsika ankehitriny aza, tena mazava ny heviny ara-panahy, ry havana malala. Miteraka ozona ny fahanginanao ao anatin'ny fotoana izay tokony hitenenana mba hampijoro ny fahamarinana ho an'i Jesosy. Manao antso amin'ity androany ity, ho anao izao manaraka ity fandaharana ity izao, anatin'izao fampampoavahana izao. Aoka hijoro ho an'i Jesosy Kristy ianao. Aoka tsy salotra fotsiny narina antsoina hoe kristianina ianao, fa mila lehilahy sy vehivavy izay tsy azo vidiana na amidy, fa mijoro tsy azo zongozona ho an'i Jesosy Kristy izy amin'izao fotoana itenenako izao. Mivavaka amin'ity androany ity mba hanana fahasahina ianao, mba hibady fandresena miaraka amin'i Jesosy. Mivavaka amin'ity androany ity ary faniriako lalina raha mba hita tanora lehibe eny ankizy aza tahaka an'ireto mponina izay nanana hery ara-panahy nijorony reto ry Efraïma, Masary Benjamina sy ry Sakara. Tahaka an'izany ihany koa ny izao sy ianao. Mivavaka isika ity am-pamaranana. Renay tsara sy masina indrindra ny danitro misaotra anao satria nofidianao izay mba hiara-iasa aminao. Amerina milohany indray hampijoro ny fahamarinanao. Tahaka nampijoronao ry Debora sy ry Jaela tamin'izany fotoana izany. Misaotranao ihany koa izay satria noho ny fitiavanao ary satria fantatray fa ianao mifeny toe-javatra dia efa afaka ny bata fandresena miaraka aminao izay. Manoloana izao fiekahana marobe sy ny tolona trehanay ara-panahy izao. Miantso anay ianao amin'ity androany ity mba hiara-iasa aminao, hijoro ho lehilahy sy vehivavy, pombanao Jesosy eo. Atanjao izahay ary ampitombono finoanay mba hahafahanay mijoro ho anao tsy azo zongosonina. Aoka tsy hianona fotsiny amin'ny fahanginana izahay ary petrapetraka ao anatin'ny komfornay tsiraray avy, fa tena hanao ny ezaka rehetra iarahana miasa aminao. Voninahitra ho anao rery ihany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.